Mainy ary mamerina ny fiarabana ndray tsika fa ohatrany misy problema teknika ny atao amin'ny dao ny zavatra nitranga tsara mivoaka malagasy mahafantatra ary tsisy antony tsy tokony hampahafantarana mivoaka malagasy satria zao zavatra tena mahafinaritra azy zao marina fa tsy moramora zany hoe ho tetehan'ny olona vonono zany ka na olona me vary anao raha tokantranonao mety tsy ho atokisanao tsony mafy anay zany reo olona mafy anay zany mafy anay zany nanao an'izany zay ho fiarovana ny ambassadeur fa vavanay zany nahazo ny olona nanao an'izany fa io zany rehefa izay le misy omen'Andriamanitra anao satria tsisy olona ho tonga filoham-pirenena zany eny fa na de Andry Rajoelina ary ka tsy Andriamanitra namena azy an'le pouvoir de anjaratsika fotsiny manontany avy eo hoe no mandinika avy eo tena nisazian'Andriamanitra tsika mena an'iny olona tsy ahoany meno nidondrona indrindratsika mitetika mona nange tao avlohany ny convoi présidentiel maly dia nisy drone nanaraka tsy niteny ireto garde du corps mba tsy hampipanika ny filoham-pirenena raha tsy efa tonga tany an-trano izy zay zany aloha ray de rehefa nandeha ny fivoriana sy ny karazany tsy azoko lazaina anareo fanapahana tao fa nahazo baiko afaka mitifitra ny garde du corps d'ailleurs moa ny zavatra ohatran' zany tsy mila baiko fa rehefa miseho sentir anao en danger patron anao ny olona rovanao de afaka mitifitra anao androany rehefa niainga indray ny filoham-pirenena ody de tonga teo amin'ny lasity voatery tsy maintsy mijanona zareo ary mety ny réflexe amin'ny filoham-pirenena raha omaly anankiray le drone de androany anankiroa kosa ozy ny filoham-pirenena tifiry zala de rehefa nitifirina ireto drone araka le tenin'ny olona hoe akitifitifitra valitifitra otra zao garde du corps mitifitra tifitanta zany satria re ambony ny drone anankiroa de tonga de par enchantement miakatra le drone de tsy tratra mitifitra tsony tsy de tena mahay an'ireny drone reny kanefa ny zavatra fantako de zao ireo ny drone reny misy caméra longue portée dika zany zany le olona mididy an'le drone il doit être quelque part dans un bureau mais vu ny resaka réseau any Madagasikara Andriamatofilo de tsy maintsy amina hauteur no misy an'ireo olon'ireo aloha zay anankiray ny fréquence ampiasainy tsy fantatro fa ireo drone ireo am'le caméra misy ampiasainy eo dia mahita hoe raikitra nitifitra de nitsoka izy satria raha misy drone anankiray mekapoka amindreo tonga de identifiable avy hatrany izy ny plus n'izay resaka ambadika ifanoratana anaovana échange fa ny zavatra fantatro olona tsy lavitra anao no Andriamatofilo no mitetika ny hainao
misy fihetsika manko ohatra ny hitako hafahafa zany tato ato manao culte de personnalité personnelle nefa manana patron politique ohatrany hoe tapitapoka androany zany de tonga de misy mivoaka any amin'ny TikTok reny sa YouTube de manao éloge ana olona anankiray hoe tena marina daholo ny faminaniny jusqu'hatramin'ny hoe ho faty io colonel io. Za moa nagneno andreny tonga de fa nalefako à la bonne destination et en bonne main pour analyse. Il y a trop de coïncidences. Mais quand il y a trop de coïncidences dans ce domaine, à ce niveau-là, ce ne sont plus des coïncidences. Et dans des cas pareils, tout le monde est suspect. Et suspecté. Il n'y a point d'état d'âme. Anjara flou fidolona roa telo efatra atokisana de menga ny investigation any io zavatra io fa misy olona fatina alika ao mody malemilemy ao anaty système fotsiny nefa tena firongony ronjato isan-jato sarotra neno mitandreny zany amiko zany misy olo ao anaty fitondranao filombolonahitry ny andramasom-pokon'olona avereny ny andramasom-pokon'olona antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy sakafo ny masonareo sakafo ny sofinareo aiza ho aiza amin'ny manodidina akaiky eny amin'ny fiarahamonina eny misy an'ireo olona reo izy amin'ny mpilalao ary izy no mizatrady zany hoe miofana manao lalao an'ity drone ity eny amin'ny fiarahamonina hitanareo aza misalasala manoratra ao anahy na aza misalasala manatina olona zay atokisanareo amin'ny fitondrana tsy mideratena raha hiteny hoe azonareo itokisana tsy mideratena zany fa tonga de alefaso aty sokafo ny masonareo sokafo ny sofinareo jereo ny manodidina anareo fa eny amin'ny fiarahamonina reo olona reo misitrika any anatin'ny fiarahamonina any izy ary mety tonga ohatrany hoe touriste izy tsy ampozonareo fa izy migidy an'io zavatra io ho anareo tovovavy miaraka amin'ireny olona ireny aza misalasala manatina amin'ny fitondram-panjakana milaza hoe rahanina sy rahanina ny tompon'andraikitra anao arao masony mahery fotsika arovo ny mahery fotsika fa raha sanatriny tena lazaiko anareo andeha any amin'ny tsizy ty fireneny ty ho sahirany netsika jereo tsara mihitsy fa hatramina zany asa ho an'ny filoratsiraka tena niezaka zany filoratsiraka zany anarina amin'ny Madagasikara fa chaque fois izy mifanena amin'izany groupena secteur économique zany
tamin'izany moa tena patron ny fasa de mirespekte izy. Mahavita mamono reo tompoko. Ne soyons pas naïfs. Même s'ils viennent pour être gentils avec nous, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, ils ne se sentent pas redevables par rapport à vous. Ce ne sont que des bonnes paroles. Mais derrière, c'est autre chose. C'est vraiment, vraiment autre chose. Manao fampatoriny reo. Fampandrina drisa fotsiny. Ho anareo tompony nandraiky tambony vao nahazo nomination reny. Mody tsara fanahy. Ary tsisy ohatran'izany. Zay tsy maty vola baikoivo, na izy rehefa eny fofona fotsiny hoe tarida zay. Tsy ilany olo tsara. Fa tsy olo mbo ozona akory Madagasikara. Tsy firenena voazona akory Madagasikara. Ka lany olona. Fa dinio tsara ne, le olona tena nitolona raha no lasa mianana. Lasa mianana le olona mitolona. Ahoana ary zany revo zany le. Totrandry fidy te marsa ndray tony narovana. Ahoana ary zany le. Lasa rosa ndray ny ohatran'ny mianana. Ianao va de mieritreritra fa reny fidy te marsa reny. Dès que la première occasion se présente, izy no mijoro voalohany ery contre anao. Engane zany mba tsisy tompo. Engane mba tsisy zany Jesosy. Arovo ny filoanay. Anjaranao vahoaka koa raha ty azy ianao. Arovy. Avereno ny andro maso tokony olona. Petratsika eo am-pelatan'Andriamanitra zavatra rehetra ka de tondram-bavaka ho anazy mivady isika rehetra. Zay ty azy na tsy ty azy koa moa anao tsy de olanay loatra. Fa zay dia tondram-bavaka ny filoham-pirenena mivady. Zay no anjaranay aty a distance aty. Maty zany jany Président. Tany tany eo, andanankery, andatsirajany, tsy misy mpialoha zay, tsy misy mpitsery zay. Lay taninay io andanay, de any zay sabotsabory. Mangataka anao zay Président mba hijoro anao. Ampahinjena, ampanitsetana, masana tondraranao Président. Mitany zahay raisoaka, aka tena Merci. Anararaotra itenikely aho mikasika ny zavatra misy omaly eto dia ifonako ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra misy omaly satria cortège présidentiel anatin'ny 2 andro misy drone manaraka amin'ny andro alina dia mahagaga ihany efa nisy tamin'ny lakamisy alina jerenay fotsiny aloha dia mbola miverina izy maly alina dia mba tsy maintsy nampiseho azy hoe zahay vonona ny amaly fa tsy hoe tsangan'olona fotsiny zay zavatra natao fa ny fonako amin'ny vahoaka malagasy dia tsotra nikoropaka ny olona na eno azy igny averin'olona hoe misy rotaka ny eto Antananarivo. Tsisy rotaka ny eto Antananarivo. Miasa tsara atsika, miasa ny gendarmerie, ny tafoka ny polisy, milamy ny Antananarivo, tsisy rotaka ny eto. Satria zay no tadiavin'ireo olona reo. Ny ampisy mialatsiny amin'le teny frantsay psychose eto Madagasikara mba ahafahany ilaza ny ambadikany fa mirotaky Madagasikara. Zay ihany koa ny anaovako antsoavo ho antsika rehetra vahoaka malagasy. Eny amin'ny fiarahamonina reny olona mamoaka drone reny dia mba omeo anay hoe aiza le izy mbola izy fitaovana efa misy moa io zany efa ampiasain'ny miaramila nanomboka maraina teo misy fitaovana fitarakenan'ireny drone reny fa mbola tsy ampy dia mbola hampina io mba ahafahana mitady an'ireny olona zay te hampirotaka eto Madagasikara. Saorana ny fanjakana rosianina koa mbola nanome an'io fitaovana
fanenjehana drone ampiasaina io. Mbola tsy ampy io fa mbola mila ampina. Antsoavo avoaka malagasy igny mba hanoro anay aho hoe aiza ny misy an'ireny drone reny. Ray zay. Faharoa manaraka an'izay, manao antsoavo avoaka malagasy koa mba hiara-iasa amin'ny gendarmerie sy ny polisy sy ny tafika koa mikasika an'io olona zay very tsy hita isanandro fa fomba fiadiny daholo io hatramin'izay tsy amoronana zany fa fomba fiadiny io ilazana fa tsy milaminy Madagasikara dia ny olona ny samborina, ny olona ny vonona, dia makahery ianareo amin'ny gendarmerie sy ny polisy mba hitady mafy ny olona izay manao zavatra tsy mety toa io.